herinandro fiaraha-mivavaka ho amin'ny firaisan'ny kristianina hafa ihany ny miankina amin'Andriamanitra. Fokotany ambodivona-nkeny eny ny olona samy olona ihany no mifamonjy. Erisetra mianjady amin'ny mahalana mahavavy 3/4 ny vehivavy no iarany. Falitafahoana aminao indray ny tenaka ato anatin'ny fampalalamba-baovao biesa amin'ny izao takarivan'ny alatsinainy 4 ny volana janoary ny taona 2024 izao manolotra ny araba ary tomboky lasy tomboky vavy asaiko ianao anaraka ny fotoanany vaovao hatramin'ny farany. Araka ny fanarahana tao anatin'ny lohatenim-baovao teo ary dia omaly tetsy amin'ny ekage cathédrale Andohalo ny fanomboana ny herinandro fiaraha-mivavaka ho amin'ny firaisan'ny kristianina ny FFKM no nikarakara azy. Ary nazo fanasana manokana tamin'izany filomarika Ravalomanana. Asin'Andriamalala sy Taniaina. Hafa ihany miankina amin'Andriamanitra, hoy ny filomarika Ravalomanana, raha nanatrika ny herinandro fiaraha-mivavaka ho amin'ny firaisan'ny kristianina tetsy amin'ny ekara katedraly Andohalo. Mateo 2:2 efa hitanay miposaka tany Antsinanana manko ny kintany, koa indreto izahay tonga iakohaka eo anatrehany. Io teny magy io no andalan-tsoratra masina nentina nakana ny afatra ho an'ireo mpino tonga nanatrika ity fotoana ity izay no karakaray ny FFKM. Io teny io ihany koa no nentin'ny filomarika Ravalomanana nankahirezana ny vahoaka malagasy. Hitanao le magy izay andeha nanaraka tsara izay toromarika nomena azy hafa mihitsy plan'Andriamanitra ka dia faly tokoa nanatrika an'ity ary tena hitako manana aim-panahy matanjaka tsy hoe ampitomboiny finoanay Andriamanitra mba toky sino anao izahay dia maniry raha maniriky io mba toy ohatrany raha vaka malagasy rehetra mba iombom-bavaka hitondra firenena amin'ny fahamarinana sy ny fahamasinana ary indrindrindrindra ijoro eo anatrehany tsy fanajana ny maha-olona ny olona sy mivatana manontolo. Tamin'ity fotoana ny omalalady ity ihany koa nototosa ny famindram-petantanana teo amin'ny monseigneur razanak'olona Odomari Arsaina, filohan'ny FFKM teo aloha sy ny monseigneur Ranarivelo Samuel John, filohan'ny FFKM vaovao. Naseho ampabiamaso ihany koa ny tonian'ny FFKM vaovao izay toerana banga nandritra ny taona maro tao anatin'ny FFKM. Eo amin'ny vaovaony mety ho toetry ny andro dia taoriany ilay tangoron-drahona tany amin'ny ilany avaratra Atsinanana Nosy izay nivadika ho rivo-doza ny farany herinandro teo iny. Nampahafantatra indray ny avy eo anivo ny sampanampamantatra ny mety ho toetry ny andro ary fa misy tangoron-drahona mivoatra tsikelikely any amin'ny ilany Atsinanana ny ranomasimbe Indiana amin'izao fotoana izao izay mitondra tsiodrivotra 50 hatramin'ny 80 kilometatra isan'ora ny ivony. Ao anatin'ny 5 andro manaraka dia vinavinaina ivoatra hatrany izy io ka ny alarobia ho avy izao no tena isongadiny izany. Ny fiantomboan'ny herinandro izao kosa no eritreretina hikasika any amin'ny faritra atsimo-andrefana izy everina ho tonga tempête tropicale ka hikasika ny Nosy Madagascarenne. Tsy misy atahorana ny mety ho fiforonana ny andro ratsy mandritra ity herinandro ity kanefa kosa dia entanina ny rehetra ho mailo hatrany satria mety hanantona ny morontsiraky Madagasikara izany. Fefiloha iray no vaky alina teny Anosy zato andrefana, roa fahina ho vaky ihany koa raha mbola mitony rotsakorana Anarivo ny traboina mangataka fanampiana avy amin'ireo malala-tanana rehefa tsy hitany fanjakana ho ireo sendra ny fandraisam-peo ny Ravo Razafy Mahenina sy Manora Andriamalala. Ny akanjo eny koditra sisa no azony raisina ho an'ny ankamaroan'ny trabony ety Anosy zato andrefana. Marobe ny trano dibotrano tanteraka ankoatra ny voly sy ny fiompiana izay maty avokoa. Miantsony be ny tanàna voafiteny an-toerana ny mponina saingy tsy hita izay tompony andraikitra mijery azy ireo. Sauveny ny ainana tsy mbola nisy nizany jery teto
manomboka amin'ny efatra maraina ho dia teneniko anareo fa tsisy nijery zay hatramin'izao netanay dobo daholo tsisy azo raisina mbola hovaky kory dia hoaiza zany zay tsisy tsony premier étage nametrahana netanay karaha vao feno premier étage re tompoko dia tsisy tsony zay tsisy ninina zay zavatra rehetra ny arinay tao amin'ny taona maro za miteny anareo zao fa mitemby anazy ny vadiko atokera zanakay nefa ny anakenina dia hoaiza ary zay hoaninina zay hoaiza zay nefa tsisy mpijery lazaina fa ety amoron-drano zay mamorona trano ety ary ny taninay ka hoaiza zay hoaninina zay izany afaka mianay tany ary eny ambony eny omeo tany zay ipetrahanay eny ken zay satria zay makaty zay dia zao ny teny mahazo anay hoe nareo ny teo ao makaty zay dia nareo ny tao ao ny sasany moa antsona dia milaza fa any Tsirabe izy nefa ao an-trano ihany manam-pahefana zay tokony mba hijerenay ety anao tatitra dia izany hijerena aza sina resaka politika rere olona mifona mitoraka salia aminareo politika anareo fa tsy ireo ny vahoaka majiny tsy ho zaka anareo ane zao ranomasina izao tsy ho zaka anareo tsaraintsika fa jereo mba jereo ihany ny tinana zay nareo fa hoe vahoaka majinika any vahoaka majinika ny tena mandany filoham-pirenena fa tsy nareo vavety mihinanao mba jereo zahay na ny any ary tsisy tonga ety aminay tsisy ninina tsy hitanay zay ary zany zay rehefa tena tonga le fotoana koa mba anasonana azy dia tsy mba misy tonga zareo tamin'ny voalohany tamin'ny nomboka tamin'ny talata zay nomboka ny anson'ireo fokotany reo mba zareo misy anay fa mba ny tanazy zay ny miakatra sy kelikely nefa rehefa tonga dia didy azy sosonotra ny ragniny regny na dia ariary folo tsy amelany zay maka zavatra kely amin'ny fokotany zay tonga dia vola raha tsy vola zay vao mandeha mivoaka ny zavatra ala fokotany eo nefa na dia vao meraika aza na fokotany raiky sy mba nisy nijerenay noho zay vaky hatramin'izao sisy mbola sisy azany mijerenay izany zay tompoko fa tena alahelina eto amin'ny toerany ity misy zany zay zao ny trano tonga dia letika ny ankizy tsy maintsy mifinjerana satria ny ankizy maro ny ankizy koa tsy mitovy anay olon-dehibe dia zay zany mba manao antso avy satria na nanjahonay sakafo raha tsy misy ny andro efa mandroso me ariva ireto vahoaka marobe ireto izao tsy mbola nisy tranonelany zaza mambehivavy anefa nobetsaka voatery mitakoko miaraka amin'ny etakely miafiafy ny zaza sy ny ankizy tena tsisy mijery zay zao plasinay hatrany andraika rehetrany ety amin'ny sisiny daholo mipena ety dia raha avy ny orina zany dia ety zay hatramin'ny akomikiodrika efa maty tsy haintsony anetana tsy voafindra ny eo amin'ny lycée zao mety efa misy rano dia tsisy azo hidiran'ny olona trabony dia tsy haiko koa ny any amin'ny CG dia ohatra zao zany ny plasinay ety raha avy hoa zany ny orana dia zao ny plasinay ny rano miakatra raha tena mbola miakatra io hatrany ambalana zany fepolotado vaky zay za irana be tsisy trano ipetrarana ny fandrina vilany sasatsasany ny adinao zay tonga dia niakatra tety ambony tety aloha zay zany mba mangataka fa ny anazy zao raha ohatra anazy zao dia taratasy momba anay ihany zao voarayako na ny akanjo soloko ara dia taraiky ao trano ao zay mba mivangatana fanjakana mihitsy nanomboka paraparainy ihany tsy mba natory fa dia miasa ny fo vao maneno ny sofle dia efa ny fo daholo tsisy mieno dia mba mangataka filoham-panjakana zay mba hijerena ety fa na ny trano hidiranay ary zao mbola tsy hita hoe hoaiza na hoaiza na ny hanina ary zao dia mbola ohatr' zao tsy mihinana zao hitanao resaka zao etsy an-danina itony lakana kely any olotsotra itony no mamonjy olona raha makasary sy mivezivezy fotsiny ihany kosa ny lakana tsara terehany fanjakana ankoatra izay androny maro ihany koa no atahorana enjera amin'iny faritriny reto veteto reto ohatra makasary fotsiny ny ataony fa tsy mamonjy an'le olona ndrefa ato misy lakana tsotra mamonjy olona tamin'ny efatra maraina zao zay nefa nanomboka tamin'ny taraina tamin'ny filoham-pokotany miantso an'ny madame Lemera tsy hita zay marina amin'le izy zao efa amiray dia nisy fotoana zao avy amiray zao tonga le vetety makasary fotsiny zalafa tsy mamonjy an'le olona ny entana rehetrarehetra ny olona rehetra anetsano any daholo nefa le vetety ohatra mandehandeha fotsiny tsy haiko ngamba zay mahatonga an'izany hoe garanty an'le tan'le olona ve izy raha tamin'ny efatra zany izy ny tonga teo tsisy ohatr' zao
mba voafondro daholo ny entana izy any an-trano any fa izy dia mandehandeha fotsiny makasary mitikodiny ranotanàna fotsiny. Fokotanana Tandrokomby dia fokotanana Kenyeny zany hoe ty ambody vony ty ary ny fokotanana Kazoto. Reo zany ny teny efa tratra aloha hatreto. Vaky ny fefloha ato dia anakoa zany ny vaky ity. Dia reo nefa raha hitatr' reo satria reny ranony Sisony tsy ambadika itsy dia atsiny reny ranony Kopa. Dia raha hitambatra reo sanatriny vava izay ny tena tantara be mihitsiny. Dia eo zany ny antsoina tanteraka amin'ny tompon'andraikitra rehetra sy izay malala tanana afaka hijery an'le commune satria hatreto aloha zany mitaraina tanteraka amin'ny fokon'olona. Ny hatreto aloha zany ny fokon'olona nanomboka tamin'ny 4 maraina nanomboka ny anjombona sy ny sifle. Dia reo aloha ny tena mifamonjy. Hatreto aloha zany ny BNGRC mbola makany information nitanefa tena ataony fa ny rehefa hoe mahay ambondrona aloha zany dia ny samy tena aloha no mifanavy satria izay no zava-misy. Potonjiro anankitelo no efa mirona raha ny eto zany ka raha mirona reo ka hikodia dia sanatria sady tsy vita ny court circuit le izy fa hanimba sy hahafaty olona amin'ilay fil kozaroza milatsaka amin'ny tany. Dia tena mila mesura faran'izay aingana zay ka hiantsona ny jiramalo hijery faran'izay aingana an'ireo potonjiro misy atelo izay hitantsika efa mitailana eto Anosizato reo. Tokony tamin'ny 12 ora andalovana teny an-toerana tsy ny miakatra ny rano ary misy fefiloro hafa atahorana ho vaky saika mitangorona ny olona mitaraina noana tsy misy pia. Eo amin'izay lafim-baovao izay hatrany dia vao nangiran-dratsy tokony ho tamin'ny 2 ora maraina no nahareny doboka ny manodidina nandritra ny oram-be Omaliny tambora Arivato misy parkina iray tetsy ambody vonankady fotsiny no niotsaka tamin'izany ka fiara maromaro niantsona teo amin'ity parkina ity no nivarina tao an-tranon'olona manakaiky ity parkina ity. Vokany ary olona enina anatina fianakaviana iray no namony ainy. Efa mirosa amin'ny fikaroana ny mpamonjy voina ny maraina teo ihany raha ny vaovao voaray tamin'ny 2 ora tolakandro teo izao dia fantatra fa 3 no efa hita tamin'ireo tototry ny tany. Mitoetra ny kosa ny fikaroana ataon'ny mpamonjy voina mikaroka ireo olona mbola tavela. Ho an'ny rehetra izay manana horonan-tsary na sary maneho ny tranga misy any amin'ny toerana misy azy ireo ka te hampita izany eto amin'ny fahitalavitra ny MBS moa dia azo ataony mandefa izany amin'ny page Facebook MBS na ao amin'ny mailaka andeha hoarahantsika ary ny tranga nisy eo nandritra ny orany kids tany amin'ireo faritra maro teto Madagasikara. Miato indray aloha zany ny fampianarana ho an'ny faritra itam-piakaran'ny rano manomboka androany fa 4 ny volana janoary ka hatramin'ny 9 ny volana janoary 2024 no fotoana voalaza isin'ny fijanonana eo amin'izay fampianarana izay ho an'ireto faritra manaraka ireto. Ho
ho an'ny faritra Analamanga, Antananarivo, Ambohidratrimo, Andramasina, Manjakandriana ho an'ny faritry Melaky, Maintirano, Besalampy ho an'ny Boeny, Mahajanga, Mitsinjo, Soalala, Marivoay, ny faritry Sofia, Antsohi, Analalava ho an'ny faritry Diana, Ambanja, Nosbe, Ambilombe, Antsiranana ho an'ny faritry Sava, Antala, ary ny distrika rehetra amin'ny faritra Analanjorofo, Antsinanana ary Alaotra Mangoro. Ho fiarovana amin'ny mpianatra amin'ny mety sy ny loza noho ny mbola faratsy ny toetry ny andro no antony nandraisana izao fepetra izao. Entanina rehetra mba hanaraka ny fepetra rehetra napetraka ho lavitry ny loza, toy izany ihany koa ireo rehetra tsy voalaza kanefa mety ahina amin'ny ICO-ny tranga. Nanao valandresaka ho an'ny mpanao gazety androany ny avy eo anivon'ny Haut Conseil pour la défense de la démocratie et de l'état de droit na ny avy eo anivon'ny HCDDED tesy amin'ny foibeny tesy Sonirana ho an'ny androany. Niompana indrindra mikasika ny gazety boky navoakan'izy ireo mikasika ny herisetra mianjady amin'ny mahala na amin'ny mahavavy na ihany koa ny violence basée sur le genre izay valandresaka ho an'ny mpanao gazety izay. Sary sy rindran-tsary ny Mathieu Princy. Matetika isika ny mandiso ny antsoina hoe violence basée sur le genre na VBG. Ny azo amaritana azy tsotra dia ny hoe herisetra atao amina olona iray amin'ny mahala na mahavavy azy ka mety hampisy takaitra aminy na ara-tsaina na ara-batana na io masim-bahoaka na fiainana manokana. Ohatra, siotsioka, kasikasitanana atao amina vehivavy eny an-dalana, VBG izany. Fifamaliana misy eo amina mpivady ka mikasitanana ilay lehilahy ohatra ilay vehivavy, VBG ihany koa izany. Lehilahy sarim-bavy ka misy mamono noho ny amin'ny mahasarim-bavy azy, VBG avokoa izany. Raha araka ny antontanisa avy amin'ny UNICEF, 20% amin'ny vehivavy eto Madagasikara no hiaran'ny herisetra ara-batana. 20% amin'ireo anefa tsy samy toroka. Ny tena olana azy, 12% amin'izy ireo no mahita fa ara-dalàna ny mianjady aminy. Eo ihany koa moa ilay kolontsaina hoe tokantrano tsy ahaga, tokantrano fiaviana. Tsy voatery vehivavy ihany no victime anatin'io, fa misy koa ny lehilahy voadona anatin'io, ary indraindray ny zanaka koa voa ao anatin'io. Be dia be zavatra ao anatin'ilay violence basée sur le genre io. Zany hoe voakasika ny ankizy, voakasika ny ramatoa, voakasika ny lehilahy. Misy ny lehilahy tena mandraingiraingy mihitsy nefa voa, tsisy ninino ny akanjo akodriny ny azy. Misy ndray koa vehivavy dia mangamangana ny tarehiny, simba daholo ny rehetrarehetra, dia zay zavatra misy ny zanaka indray tsy afaka mianatra mihitsy satria masika be ilay ray aman-dreny amin'izay kasika izay zavatra zay. Namoaka an'ity magazine ity nareo nandritra namoana an'ity magazine ity manao. Azo atao tsara nefa no mitoroka ny herisetra miseho amin'ny endrika rehetra. Efa misy ihany koa ny laharana maitso azo antsoina dia ny 770 na 813. Misy ny rafitra eto amintsika makasika an'izay, ary misy ministera miahany izay zavatra zay dia ry zareo ministera amponiny no miahany ankizy ny vehivavy ao misy an'izay. Dia misy koa ny fitsarana manoka makasika ny zavatra io, dia misy koa ny organe constitutionnel tahaka ny CNIDIAS afaka mandray antarana an'izay zavatra zay. Androany no nivoaka tamin'ny fomba ofisialy ity gazety boky ny HCDDED ity. Aza inina tsy jerena, mirakitra lahatsoratra maro sy fijoroana vavolombelona olona niarany herisetra. Isan'izany ohatra, ny tantaram-piainana tovovavy iray voatery mivaro-tena mba ahafahany mianatra. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena dia ho mihamevana ny Covid-19 amin'ny fiverenana manaraka ao Eropa hoy ny nampitay ny fikambanana iraisam-pirenena momba ny fahasalamana. Ny tampanaovam-bakisiny no antony iray hanampy ny vahoaka amin'ny fiarahana miaina amin'ny aretina ka ho lasa toy ny aretina rehetra ny Covid-19 any an-toerana. Avitra solondray be sy Andra Kotomalala. Nandritra izay taona maro ny aina nrehetra ny valina aretina Covid-19 izay, indrindra fa ho an'ny tao Eropa, izay nahitana fiverenany matetika sy nafozana ain'olona maro. Antenaina ny isinan'ny fandresena izany hoy ny avy eo anivon'ny fikambanana iraisam-pirenena momba ny fahasalamana. No mafisiny fa ho lasa toy ny aretina mandalo isaky ny vanim-potoana amin'ny fandimby rehetra ireny izy ity afaka fotoana vitsivitsy. Ao anatin'ny fifezana ny fiparitahan'ny virus Omicron ity dia ho lasa zatra izany ny vatan'olombelona amin'ny ankapobeny, na izany azo avy amin'ny fanaovana vaksiny na ny fandalovan'ny virus matetika ao anatin'ny vatany tsirairay ka hanamaivana ny aretina raha toa ka tojo ny fiverenany indray. Vinavinaina ho any amin'ny fiafaran'ny taona indray vao isy ny fiverenan'ny Covid-19 ao Eropa.
hoiatrany ny avy eo anivon'ny fikambana iraisam-pirenena momba ny fahasalamana ka tsy ho mafy toy ny nisatr'izay izany fiverenana izany fa ho maivamaivana kokoa tsy hijanona akory ny fiparitahany ity aretina ity fa kosa hijanona ho toyndreo aretina rehetra efa niparitaka hatramin'izay ka namozana ain'olona maro kanefa efa lasa hiaraha-miaina ankehitriny toa ny Frantsa izao miatra ny fepetra rehetra napetraka toy ny tokony ananan'ny olom-pirenena 12 taona no mihoatra ny passe sanitaire raha ny vinavina trany ho tafakatra hatramin'ny 10 isanjato ireo olona hovoan'ny virus Omicron ao Eropa hatramin'ny volana marsa ho avy izao. I Polonia izao efa tafakatra amin'ny 3 alina ireo voa marina fa mitondra ny virus Omicron tao anatin'ny faran'ny herinandro fotsiny. Fiakarany hatramin'ny 2.30 isanjato raha ampitaina ny herinandro lasa teo. Polonia izay firenena mbola manana ny tahambany indrindra amin'ny fanaovana vaksiny ao Eropa. Ny distrika Nambohitra Atrimo dia anisan'ny tsy afabela ihany koa tamin'ny oram-beninkiza teto an-drenivohitra iny. Mihazakazaka tokoa ny fiakaran-drano ary tsy ampahafantarana ny fandraisana andraikitry ny tompon'andraikitra isan-tsokajiny. Asinandria Malala sy Tahiry Nyaina. Zazakely sy vehivavy avokoa no atao anatin'ny reto trano sachet manamorona andreny ranony Ethiopia eto akaiky ny tetezana Ambotro Manjaka ireto. Ponina ao amin'ny fokotany Andramiarana, commune Ambohibao Anteroka izy ireo. Ka ny vatan-dehilahy miandry trano sy ny fananan'izy ireo na dia efa hatreny ambalahana aza ny rano. Misy efa zato mahery ireo trabona ireo kanefa tranolay iray monja mazaka olona 10 no nalefa ny mpitondra fanjakana ho azy ireo. Rehefa mipetraka amin'ny rasin'ny tsirairay nefa le olona ao anatin'ny fatoriana tamin'ny 12 alina indray rofina amin'ny camion ohatra mamatratra omby na terina tany amin'ny EPP any amin'io atao hoe EPP anefa tsikidoro tsinitsinina fa ohatrany hoe rofina dia apetraka fotsiny ireo olona ireo amena sazy ihany rany afa reto ray aman-dreny mahandro hanina mitady hanina dia mahandro hanina dia aterina ho an'ilay ankizy kely satria ilay ankizy kely arianao amin'ny EPP ao aloha hatreto fa le ray aman-dreny mikaroka sakafo dia ahandro sakafo dia aterina. Zany zavatra zany dia tena fahoriana ary mampalahelo an'ireto ray aman-dreny reto ny fandraisana fepetra ny fandraisana andraikitra tsy fantatra hoe ahoana na ahoana fa miady saina fotsiny eo am-pitorana ny ray aman-dreny le ankizy na le ray aman-dreny. Zany zavatra zany dia mampalahelo ianao ihany no midemery dan'izay fakofakona hazo sy sase sy ny karazany nanaovana an'ireny aloha mba ho ielofana izy moa ny amenininy eo tisy nangataka tany zay fa mbola tsy nisy le valy le izy hatreto akiray io teo andrefana io dia olona 10 fotsiny nefa ny omby ao anatiny. Voatery miara-matory amin'ny biby fiompy ao anaty trano sachet ireto trabona ireto. Na ny le fiompiana kely mipetraka ao amin'le toeranao ary zany zareo manilikilika dia bataina ho azy zany le kisokely sy le gana kely sy ny karazany. Amin'ny EPP nefa tsy azonao hitondrana ninnininy. Dia aiza zany ny asiana an'ireo zavatra zany rehetrarehetra zany dia mampisangoja anay daholo tompo. Hoe mba aiza zany tokony inona ny tokony atao dia inona. Marina fa mitaitay zay amin'ny rambe eo aorinana io kanefa moa ho aiza. Nidina ifotony ny jery fahavoazana sy ahafahana manampy ireo traboina ao amin'ny distrika Nambohitra Atrimo androany ny solombavam-bahoaka lany tamin'ny anarany Antokotimo tao an-toerana. Zava-misy dia misy ihany ireo ampahany izay somary miravoravo tanana satria tratran'izay fahadisom-panantenana teo amin'ny fitantanana ny voina izay no tsy fahatongavan'ny fitaovana sahaza sy ny sisa dia lasa mitady ikiry iverina any amin'ny toeram-ponenany izay efa tena ny anaty rano tanteraka ary zany no mahatonga anay mijery ety toerana mifanentana sy mandresy lahatra an'izy ireo sy mijery hoe inona ary ny zavatra maika inona ny zavatra azo ampitaina aingana dia aingana mba ahafahana mijery hoe inona ny laharam-pahamehana amin'ny fanavotana ny ireto fianakaviana traboina ireto. Fantatra ihany koa fa ity lemaka feno rano ity sy ireo tambary manodidina azy dia misy mikasa anototra indray izay tsy azo ekena velively ohatra ny ity solombavam-bahoaka ity. Dia hitantsika ety amin'ity faritra misy antsika ity koa zao fefa misy ireo famefena ampahany amin'ity lemaka ity indray izay araka ny feoeno araka ny atota taratasy voapetraka any amin'ny tompona andraikitra dia misy fangatahana alalana fanotofana sahady indray ety amin'ity toerana ity fanotofana andreo tambary ireo ary amina hektara maro dia maro zany. Eto zay dia mandefa antso mapita ny afatra hoe ok tsy okizay ny fanotofana izay tsy manaraka ny fenitra ara-teknika sahaza ny tanàna Antananarivo satria efa zao ny zava-misy iainana eto hita maso ary
voaprofo izany tetikasa vaovao zay mikasa anototra indray ety amin'ity faritra Anketsa sy manodidina Anamboto Fasina rehetra ity. Petatoko tahaka ny fitondrany Andrajoelina any Madagasikara ny famonjena ireo mponina traboana ireto. Toy izao amin'ny sary izao, tranon'ilay ametrahana ireo trabono ravandrivotra. Tsy inona akory fa taratra fitantanana ny firenena amin'ny ankapobeny mihitsy izao tranga misy eto Ambohidratrimo izao. Olona roa no namony ainy ny otsahan'ny trano sy ny tany tao amin'ny fokotany Ambohi Mitsinjo Ambohimanary no omaly maraina. Tonga nidina ny fotony sy nanome fanampiana azy ireo tamin'izany ny solombavambahoaka Madagasikara voafito amin'ny boriboritany fahen'ny Todosoa Andriamampandry. Sary sy rindran-sariny Mathieu Prince. Tokony ho tamin'ny 4 ora sisa sy tany maraina no nisehony loza tato amin'ity tokantrano ity. Ity tovolahy kely ity sisany ho any velona tamin'ny fianakaviany. Telo mianaka izy ireo niara-mipetraka tato. Izy, ny reniny sy ny rahalahy-kambana taminy. Namony any avokoa izy mianaka nandritra izany. Ny reniny 4 taona sy ilay rahalahy 17 taona. Dia izaho moa zany natory tao ambony fanjina sasa dia izany ka zokinay tao ambany. Dia tany ninjera avany. Dia to dia tena dia tapaka voalohany dia latsaka dia vao nihira zay to dia vatovavy dia mipitipitika taty amina dia nitsangana dia nahita an'lery zareo tao ambadika le voatototra ataoko dia avy eo nahena ny zokinay aloha mbola niantso vonjeo any aloha izy avy eo dia navotako tao dia avy zay dia avy eo tady anjera mamanay afa tsy hita tsony ohatran'ny voatototra ny tany to. Vao nahareny vona niseho tamin'ity fianakaviana ity ny solombavambahoaka Todosoa Andriamampandry avy hatrany dia nidina anjery ny zava-nisy omaly maraina ihany. Ansoavatrany no ataony amin'ny mpitondra fanjakana ny amin'ny tokony hijerena akaiky ny fahasairana na mianjady amin'ny vahoaka. Sy miteraka fantran'ny olona ety amin'ity manodidina ity Ambo Mitsinjo, Ambodiady sy Ambohimanarina manontolo zany sy Antananarivo manontolo zany izany zavatra izany. Zay efa nanome vahaolana rehefa mitombo ny mponina eto Antananarivo renivohitra dia be ny filana dia izao tokony tsy atao zany fanotofana tany zany. Tokony le projet grand tanàna no atao. Reny nge efa tamin'ny filora valomanana no natao. Mihina raha toizana zany dia mahalalaka ny tanàna ao anatin'izay. Fa io fanotofana tany sy ny tanimbary io sy ny fanotofana dobo io tsy mety io. Ary amin'izao fotoana izao dia vahoaka indray no meny ny mpitondra tsiny ao anatin'ilay hoe voretra hono ny vahoaka manary fako isan-karazany. Tsisy ny baka ordure zay apetraka reo. Tsisy ny fipetra zay raisinareo ao anatin'ilay izy. Nareo tsy manadio ny tatatra sy ny lalakan-drano anjaranareo ke zany fa tsy anjaran'ny vahoaka. Dia eto dia manao antsoavy ihany. Samy praitandrasana tsika jerevo ny vahoaka malagasy, jerevo ny vahoaka Antananarivo, jerevo ny vahoaka Ambohimanarina. Fa manjary solombavambahoaka ndray ty no mijery ny aty sy aroa, nareo tsy mijery fotony za zao vao name lakana telo tany Antsahavo any Anosy Vavaka atenda ny rano tsisy mijery. Asan'ny ministera ny mponina zany, asan'ny BNGRC, asan'ny gouverneur, asan'ny be ny tanàna. Zao zao lasa ny tena daholo ny député no makatsy makany fa tsy asako nge zany. Zany fitsizovana ny mpiaramonina zany tokony ataonareo anatin'le samy malagasy sika aloha mba tsinjovina ny olona. Ny tanora jereo be da be ny tanora tsy mananasa aty aminay. Ankoatra ny fanampinany meny solombavambahoaka Todosoa Andriamampandry dia iantoka manontolo ny fianarana ity tovolahy ity anko izy hatramin'ny farany. Mitombo isatrano Montrabony eto Andrenivohitra amin'izao faritra maro ihany koa mbola diborando. Anisan'izany ny commune Efaniomana, anisan'ny commune Efaniomana mialoha tamin'izany ny fihavian'ny loza izany kosa ny avy eo Itosy. Ravo Razafy Mahenina sy Manora Andriamalala. Nandray fepetra mialoha isorohana ny loza mety hitranga toy izao ny commune Itosy. Misy ireo trabona ao anatin'ny commune Saingivitsy izany na misy azan'ny ranobe izay miakatra taorian'ny fahavakisany fifiloha ampirika Ambohitrimanjaka izay mifandray amin'ny faritra tanjona ao anatin'ny commune. Vao nanambana ny loza dia efa nifampitaona ny rehetra ny aranisa lahana mafy ny fifiloha. Mizara roa tsara zany zao Itosy misy le toerana aty amin'ny fanaovana voly avitra zany zao tena tratrany rano. Dibo-drano ny ketsa rehetra izay nambolena zany na tambatra na eny anaty tanjona dia tratrany rano daholo ny voly amin'izao fotoana izao. Lehibe ny fahazoazana satria ny hektara maro zay fahavoazana izay. Tao anatin'ny fotoana maro ety amin'ny communauté zany dia tsy mamela mihitsy olona aneo fanondrenana any anaty fefiloha, tsy mamela mihitsy
anao fanondrenana any anatiny reny onaona sy tanympalana zay efa azo antoka fa ho tratrany rano amin'ny fotoana ny fahavaratra dia amin'ny akapobeny zany zay any tsy dia manana trano hoe tena tratrany rano satria efa voasoroka ela zany zay mety hoe trangan-javatra zay satria rehefa ianao ngera mamorona any anaty tanimbary dia raha ny tokony izy afaka tapabolana eo dia efa tokony hiakatra daholo ny vary zany aty anivon'ny communauté dia amin'ny faritra varabohatra zay manana somary ivaiva ihany dia misy trano maromaro zany eo amin'ny 20 tratrany rano ihany fa mandalo le izy zany hoe miakatra tampoka ny rano dia avy eo miena dia ao amin'izay faritra zay zany mety hoe misy fahasairana kely fa raha zao tsika miresaka zao dia sur terrain ihany miaraka amin'ny fitaovana avy aty amin'ny commune ny olona rehetrarehetra zany dia eo amin'ny daboakana nosy kely sy aty amin'ny fioaran'ny rano eo an-tsakay zany miezaka manajanona zany mety ho fiaran'ny rano isoroana mety ho vavakisana ankaty anaty tanimbary. Araka ny tatra voaray farany olona ampolo no fantatra fa namony ihany voakatry ny loza ateraky ny andro ratsy tao anatin'ny 2 andro eto Antananarivo. Afito amin'ny 20 isa ireo toerana andraisana Trabona izay ahitana olona 3 arivo mahery. Anisan'ny trangana loza mahatsiravana izao ny teny Akady fotsy izay nisy olona 5 ny hotsahan'ny tany. Olona 2 hafa ny namoy ihany tany Ambohimanarina Omaly. Zaza roa lahy ihany koa no fantatra fa namoy iray aman-dreny. Avokatra izay andro ratsy izay ihany koa ka eny amin'ny hopitaly moa ireo zaza ireo miandry ny havany. Entanina hatrany ny rehetra homelo amin'izay mety ho fiakaran'ny rano sy fiotsahan'ny tany noho izany ary anaraka tsy tapaka ny vaovao amin'ny tompona andraikitra. Eo amin'izay lafim-baovao izay hatrany dia ny rano fisotro madio sy ny toeram-ponenan'ny Trabona no tena olana goavana sedrain'ny mponina ao amin'ny commune Ambatolampy tsy mahafotsy sy ranonambaran'ny Bentanana. Horatsika avy hatrany izay fanazavana izay. Manana Trabona zany zay eo amin'ny 347 mponina 97 tafo. Dia ireo olona ireo zany tena sedrain'ilay olona zany amin'izao fotoana zao ilay rano fisotro madio satria i rano miakatra mavomavo be iny tadavy ilay olona sotroina dia efa niantsony jirama zay dia maly aloha isorana be dia be ny jirama fa tonga ny citerne dia zao moa ilay citerne mbola tsy tonga indray fa lany ilay rano dia mbola miandry rano ireo olona ireo zao. Dia izay zany tena sedrain'ilay olona. Faharoan'izany ilay resaka tranon'ilay olona ety efa difotra ny atsasaky ny trano. Dia maly zany tomina tamin'ny vedety tonga dia mibenzerseny tatitra n'ilay olona ireo hiakatra tanety. Dia tena olana kely zany amin'izao sedrain'ilay olona ireo Trabona ireo le tanty zany zakany rivotra ilay izy dia tsy mitazona. Ya. Fotoana andrefesana ny fahaiza mitantan'ny mpitondra ny loza mitatao amin'ny vahoaka malagasy ankehitriny. Ny laharam-pahamiana no dradradradrain'ny mpitondra hatramin'izay no takiana aminy eo amin'ny fampiasam-bola amin'ny tena tokony hanatanterahana azy. Fa eo ihany koa ny fampiaran-dalàna sy ny fandraisana andraikitra amin'ny aloha isoroana ny loza tahaka izao hony teo anivon'ny miara-manonja ho an'ny androany. Mamintana amintsika ny andindininy izay ary Iando Miaratiana sy Andra Kotomalala. Mandriandriranantsy ny vahoaka malagasy ankehitriny, lozetsy, lozeroa, miatra manaina ny zava-misy. Raha vatao anatin'ny indray mpimaso ny fananana, maro no tapaka fivelomana. Misy mihitsy azy ireo namoiny ainy vokatry ny loza mitatao nateraka ny orany kija, saika manerana ny faritra rehetra tamin'ny fandalovany ilay andro ratsy. Tompona andraikitra voalohany fitondram-panjakana amin'ny famahana ny olona ny mponina, saingy raha ny zava-misy dia tara ary mitavozavoza amin'ny fandraisana fanapahan-kevitra izy ireo. Saika rehefa mitranga foana ny olana vao mikiropaka mitady vahaolana. Goragora ny fampiaran-dalàna, indrindra ny mahakasika ny fanomezana alalana amin'ny fanorinana trano eny amin'ireo toerana tsy tokony hanao vanjandry, izay efa tokony andraisana fepetra mialoha ahafana misoroka ny fahavoazana. Ny tsy fanajana amin'ny izay le hoe fanotofana tany araka ny tokony ho izay, izany hoe mifanohatra ny drafim-panajariana misy no antony lehibe mahatonga an'izao tondra-drano eto Antananarivo sy manodidina izao. Ka anjaran'ny mpanatanteraka no mampiatra atsakany sy andafany an'izay plan d'urbanisme zay. Tadio tsara fa ny plan d'urbanisme nge dia misy vanim-potoana apetraka mihitsy mandalo eny anivon'ny anteny miaram-pirenena mivadika olona lany zany ho an'ny drafim-panajariana lehibe ho an'ny
eto Antananarivo ohatra sy ny commune manodidina dia nandeha tamin'izany dingan'izany ka misy a rehefa mipetraka ny lalàna dia misy ny sazy zay azo ampiarina manoloana an'ireo olona zay mandika an'izany lalàna velona eto amin'ny tany sy ny firenena zany ka anaovana antsoavy zany ho amin'ireo tompon'andraikitra ny fampiarana an'izay lalàna misy eto amintsika izay fotoana izao tokony ampiasaina ireo famatsim-bola samihafa toy ny volany trosaina anaovana teleferika sy ny sisa ho famonjena voina ny biraitandrazana ahafahana manao ireo asa maro samihafa anarenana sy anamboarana ireo fototr'afitrasa tena ilain'ny mponina hoy ny mpamakafaka politika andrefesana ny tena fahaiza-mitantana ny mpitondra ny zava-misy ankehitriny fa raha ohatra zany ka io 151 millions d'euros io no ahafahana mitsinja lavitra dia veritsika zany fa ahafahana mamorona zone tampon tsara zany io vola io ho Antananarivo renivohitra ahafahana zany manao entretien na lalana ho Antananarivo renivohitra raha le vola ny raisitsika satria destiné io ho an'ilay TPC na transport par câble eto Antananarivo renivohitra ahafahana manao curage na manao drainage amin'ireny lakan-drano reny tena canal ngeza be reny C3 lavitra be zany jusqu'atrany andretany zany be da be no tokony vitan'le vola raha io 151 millions d'euros zay tena endrika 3000 milliards de FMG na 600 na 700 milliards d'ariary annual la izy zany inona tsy ho vitan'izany ka raha mba ohatra zany zay le tenen'ny olona fataro le zavatra mihitsy le lahara-pahameny tsy misy afa-tsy ny fampandrosoana ny ifotony ihany no afaka hampandrosoana ny firenena lavitry ny vahaolana araka izany ny fanaovana fototra-afitrasa mampivangongo ny olona eto andrenivohitra fa mila omena sehatra ny andraikitra mila sehatra sy andraikitra ny olona eny ifotony ho ny vahin'ny fandaharana dinika ho any androany ho arahantsika ary ny ampahany amin'izay fanazavana izay le hoe fomba fisainana hoe ny fandrosoan'ny tanàna no ampandroso ny firenena dia amboarina tanàna atotonao amin'ny tanàna daholo le vola sy ny sisa fa nizy sy zay ny fampandrosoana ny firenena dia ny fampandrosoana ny olona mandroso ny firenena mandroso ary zay ny fotokevy Zronien Dede ny olona afaka ny olona mandroso ny olona mandroso no firenena mandroso ny firenena ny olona mandroso no tanàna mandroso fa sy ny tanàna no sarainao fa ny olona ao anatiny ao aloha ny tokony androso dia mba mandroso ny tanàna ny vahaolana amin'ny tanàn'Antananarivo tia fa ataon'zalahy ihany fa tsy dia io loatra fa ny parti io tsy maintsy ataosika ny ampandroso ny commune ataosika mampandroso ny district raha fa mandroso ny commune dia mipetraka any ny olona tamana any mandroso ny district raha ataosika mandroso tsara zao Arivomamo zangeny abla zavatsako zao na Antananarivo na Fianarantsoa na Majunga rehefa mandroso ny commune dia mitamana ny olona ao za zao raha ny tena marina sy tokony hiakatra ty Antananarivo sona raha mifiainako manontolo satria zaho any votovorona mipetraka raha mandroso ny commune Fianarantsoa hitao daholo ny zavatra ilaiko amin'ny fiainako ino moa ny akarako ty Antananarivo fa amin'izao fotoana zao nefa poste timbre en poste mbola akarana ty Antananarivo tanao le problème ka ny tokony atao zany sy ny hoe atao zay ampandroso ny Antananarivo na hoe ty lalagna Antananarivo tena mboamboarina fa ampandrosoana ny commune Fianarantsoa commune Ambohidratrimo ny commune Alasora commune Sabosy-Sanamehana rehefa mandroso eny dia ny olona eny dia fa velona eny tsy voatery hiakatra ty Antananarivo ny zavatra ataosika zany zay ny hoe mety ihany le Tanamasoandro fa sy atao zavatra ponctuel ohatrany io fa le tanàna manodidina ny tanàna eto Madagasikara misy no ampandrosoana anaovana ezaka ny mahatonga ny olona be dia be tangogna Antananarivo agny tsy mandroso ny Antoliara tsy mandroso ny Fort-Dauphin voatery miakatra eto ny olona noho ny hoe averiny hoe ty ny mandroso nefa ty tsy mandroso ihany koa zany hoe misy politika arindra zany hahafahana mampivelona Antananarivo izy sara-pahefana noho izy zay ny fomba hampandrosoana ty renivohitra sika ty ny fomba hampandrosoana Madagasikara dia ny fitsinjarana ny fahefana araka izany dia ho arahanao ary ny fandaharana Global News ny fandaharana dinika arahana amin'ny Joël Ralaivohity ny vahiny dia Hamiandroso Joseph izy dia docteur en médecine no sady bureau politique eo anivon'ny antoko UNDD ihany koa aorian'izay no anarahanao ny horonan-tsary mitondra ny lohateny hoe France ny tena kosa dia mametraka ny veloma mandra-pita fa ho amin'ny rampitsindray tompoko